anseu rayanao nueveriko efaleo nunitund titarapazavan vao marainzan fumilaciutan tsikiray toy ny taramasuan feo iray tovetso sandratrandro no hamafy india penikoin itamberina vokozao refahin no ny fiverenanao zay fanandraraikio atsinyela toatino izao ilay tia penina nambarako fa sisa tavela mbola tikanao namafy sy mankidy asany lausanao nefizao tafara izao sy anao totsio aiky ny anomboako azy mampanay manitona sy mamyo taonaro no tsy nahitananao nefizao niverina ianao tsisy nireo vita taloha ankehitriny fity efa ny fo lay fity no zary tena ren atompoko misorabolame zay fanandraraikio atsinyela toadino izao ilay tia penina nambarako fa sisa tavela mbola tikanao namafy sy mankidy azany lauzanao nefizao tafara izao sy anao fa no ny fiverenanao zay fanandraraikio atsinyela toadino izao ilay tia penina nambarako fa sisa tavela mbola tikanao namafy sy mankidy azany lauzanao nefizao tafara izao sy anao ho famantarana faty deo afoiko anao reo androko nivadikady sanatry ny fitiavanao no andrikio mandrakizaka otory de tsy hifandao ny lanatsika fa ianao eny anao no tokako zay fanandraraikio atsinyela toadino izao ilay tia penina nambarako fa sisa tavela mbola tikanao namafy sy mankidy asany lauzanao nefizao tafara izao sy anao fa no ny fiverenanao zay fanandraraikio atsinyela toadino izao ilay tia penina nambarako fa sisa tavela mbola tikanao namafy sy mankidy azy ny lauzanao nefizao tafara izao sy anao toloranay ny aravandray anao mpanaraka ny fandarana Colisson TV amin'izao arivo izao ny gadona RNB indray no entina miaraka aminao ao tanatin'ny ora iray gadona RNB izay voizin'ny efa mahay an'izay zavatra zay tsisy vina amintsika ny tarehana na ny feoany eo ihany koa ny zava-bitany miarabanao Kristina
Miaraba ny andry itsika rehetra ny tokantrano any dia miraba antsika rehetra manasanao ary izay hiaraka aminay hiaraka amin'ny sipaiditsika amin'ity anio ity hamantatra hoe iza marina moa io mpanakanto io na nahoana ny lalana ny diavana na tonga azy amin'izao sehatra izao efa ho 10-12 taona izy izay no nivoy an'izay gadona RNB izay sy niditra tao anatin'izay sehatry ny zavakanto izay. Miarabanao aloha Sipaidi voalohateny. Faly miaraba ny Andry, faly miaraba ny Kristina ary faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana Colison TV rehetra amin'ity anio ity. Marina mihitsy izay nolazainy Kristina zay hoe amantapatatrisika momba ny Sipaidi raha ho an'ny anio satria maro dia maro tokoa ny mbola tsy mahalala anazy. Emmanuela Rajaona. Emmanuela Rajaona. Fantaniana voalohany Sipaidi hoe aiza anatin'izay ilay anarana Sipaidi. Le anarana Sipaidi tena tsisy idirany mihitsy tena marina. Anarana napetapetaka ry zala namana taloha misy fotoana taloha mpilalao an'ireny jeux vidéo reny. Misy jeux vidéo kely zay hoe Spyro zay misy personnage dragon kely zay dia milalao an'izay matetika dia napetaka ry lerony an'izay le izy. Zay no natonga an'ilay hoe Sipaidi tsara mamantatra koa fa tany amin'ny taona 2024 no nanomboka ny vohin'izay gadona rap sy RNB izay nefa ny alohany tena nandehanan'ny Sipaidi irery dia mba tiana eo fantarina ny tantaran'izay hoe KBC anisan'ny tarika mivohy ny gadona rap eto Sipaidi mba hitantaranay azy. Tamin'ny 2001 nipetraka teny Etosy teny ambany lalana Etosy teny zay. Dia tafavory eo amin'ny samy namana zany misy bandy kely teny tanàna fakafantatra taminay dia hita moa zalahy ohatra manana talenta tamin'ilay fanaovana an'ity le rap ity dia nivondrombondrona tao tanàna tao nandray ohatra ny tonga ao dia mandraindray micro kely zay ry lerony dia no nita hoe ohatra ny azo anaovana zavatra ilay talenta nananandry zalahy dia nanapa-kevitra hoe aloha atosika ary izy so dia matafavoaka zavatra matianina kokoa zany dia izay no netomboan'ilay tantara. Tamin'izany zany Kristina tonga n'ilay fitenena hoe mandray maika. Raha fitenin'ny zatovo tamin'izany hoe mandray maika. Tamin'izany hoe ianao Sipaidi hoe KBC nanao vohy ny gadona rapy ankehitriny kosa nefa nanao ny RNB. Inona aloha fanalavana an'izay hoe KBC izay? Fivondronana mpinamana tia manao fety zay ry zalahy reo. Dia ilay KBC zany sotomina tamin'izay hoe korana be clan. Dia niova indray zany tao aorianan'izay ny taona 2024 izay dia nandeha ny fotoana 2 taona tao aoriana tamin'ny 2024 dia nanomboka nandeha irery Sipaidi nivohy ny gadona RNB ihany zany hoe natao anatin'ny finosana mihitsy izany ny rap anisany manitikitika hoe inona ny antony mety tsy nanohizana ny tarika KBC. Tsopihako manokana ny tarika KBC tsy maty tsy nijanona zany hoe mbola mpinamana foana zay mbola mifandray foana zay mbola manao zavatra miaraka zay na dia hoe mbola tsy navoaka teny amin'ny anao manjery ary justement misy zavatra ho avy ho ataonay miaraka zao ho avoaka ato natonga an'le hoe andeha tokan-dalana ve hanao an'le RNB tsotra be tao anatin'ilay tarika fa za tsy rappeur à la base tia rap fa tsy azo antsoina hoe rappeur mihitsy dia izay no natonga ana hoe alao any amin'ilay fihirana kokoa zany no atao. Dia teo hoe moa Kristina isan'ny KBC izay groupe vondronan'ny Sipaidi tamin'izany fotoana izany fa miresaka an'izay antsika Sipaidi anisan'ny manitikitika hoe tadidinay ny hira sesitany mbola ny amponja rive izy izay fa saika anao oronan-tsary Sipaidi sa inona ny tena hevitra foizan'ireny zavatra ireny? Raha hoentintsika chronologiquement aloha izy nisy fotoana eo mpamoronana eo zany nanao feokira dia tsy fantatra inona ary no resahana amin'ity feokira ity dia ndao no zavatra hafa mihitsy dia lasa niny lasa sesitany resaka ohatra ny bandisa tsy haiko inona dia vita ilay hira dia no vita ilay clipin'ilay hira zany misy fampitifitifitra famonomono zay ilay izy dia teo nitsiry ny hevitra hoe manina moa raha atao film ilay izy dia lasa film tokoa ilay izy no rotaona taty aoriana ilay izy lasa film sesitany ihany ny titre. Tany amin'ny taona firy tany ireny Sipaidi? 2005 nivoaka izay film izay.
eny ary dia mbola itoy ny resadresakintsika rehefa avy eo miaraka itsika amina auteur compositeur sady mpanoratra zany ny mpandamina ny hira no réalisateur mandrindra ny sary rehetra ny anatin'ny clip rehetra izay vokariny Spaidy antolotra mpitiavana be ho atsika. Fadini taranaka kira zazavavy ny mandeha fiarakodia tarana kira zazavavy ny mandeha fiarakodia avela utunga zazavavy tsy mety tonga fona fatiny raha zazavavy tsy mety tonga fona Spaidy Emmanuel Rajona izy no vahintsika amin'ity anio ity taorinan'iny hira mahafinaritra be iny dia hita hoe tena manam-pitiavana tokoa satria dia miresaka fitiavana avokoa ny ao anatin'ny tononkira araka ny efa nolazaina moa ihany fa auteur compositeur interprète anisany mba tiana ho fantarina hoe inona ireny fialambolinao rehefa ao an-tokantrano ao anatin'izay sehatry ny famoronan'izay tokoa ve sa hoe ankoatra ny fanaovana mozika misy zavatra hafa ataonao? Betsaka ilay fialamboly afaka tenentsika ny fakana sary ny baskety izay ny firenana voatsela zay fa ohatra mila fitaizana tena bebe kokoa kely misy moto koa fa fialamboly kobe dia indrindrindrindra ny mozika izay azo antsoina hoe mampiada matetika ihany satria ilay mozika rehefa miantso anao dia tsisy hoe andrasoandraso fa misy zavatra tonga andohanao dia tianao avoaka eo ilay sao dia adinina ohatr' izany eny mety hoe mampiadinina kory aloha fa mila andaminana an'ilay fotoana zany efa ao anatin'ny fialamboly tanteraka mihitsy ilay mozika. Dia nyresaka fialamboly ihany nareo teo Spaidy tadidina ihany koa naresy tamin'ny nahazo loka tamin'ny fifananana dunk tadidina Spaidy tadidy tsara mba tantarao anay hoe nanahoana ny fandehan'izay lalao mahafinaritra izay nahazoana loka. Tena marina ihany tsy indray mpandely izy tsy indray mandeha fa inenina mihitsy tsika ny batany eo amboary io tamin'izany ina moa ny tantaraina tsy dia hitako loatra ny tantaraina an'ilay izy fa zavatra manamarika be eo amin'ny fiainana ilay izy. Izany hoe tao anatina ino moa zany io resaka basket Spaidy tao anatina za tao amin'ny équipe-ny Saint Michel SSM Saint Michel hatramin'izay
dia lasa izao moa efa ancien indray moa fiantsotsia ry tsy sarina Saint-Michel efa ancien Saint-Michel an'izay indray tsika izao dia tao anatin'io ekipa io nivoarana tamin'ilay basket sy ny batanan'izay amboara vitsivitsy izay. Raha diniana ihany raha aminay vehivavy dia somary hoe maherihery ihany izany fanaovana basket izany satria shokosoka ihany nefa ilay hira dia tena hoe hira mpitiavana tokoa miangolangola ity ny gitara mba asa raha afaka ianao manome santionana hira ankoatran'ilay basket misy fialamboly mazava ho azy ataonao atokantrano dia ny mozika izay tsy afaka misaraka rehefa miantso ianao avy hatrany dia mba homenay anao indray ary ny sehatra eto amin'ny sezamena fitsilisany tsika tsy dia tena hoe havanana manakory any amin'ilay gitara fa ny anaty klavie aloha ny tena kapoaka fa bon ndao ary keo. Inona zany ilay hotedre Spady eto? Inona no haiko mitendry roko fasinina mety. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer, l'amour sur la plage désertée, corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. And things you do makes you great about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. And things you do that make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Loin de tes cuitoune, loin de mon cœur qui bat. Radio Plus. dia nahazo fiany tokoa raha ny mpanaraka ny radio nostalgie miara mandeha mivantana amin'ny radio nostalgie moa fiarahantsika eto amin'ny Colisson TV ary Spady no vahintsika amin'ity anio ity mitohy hatrany resadresakintsika Spady mihaino an'izay hira izay anisany manitikitika i Spady hoe ny hiranao rehetra raha jerena dia somary hira milantolanto kely izay marina hoe R&B fa misy ny R&B amin'izao fotoana izao tena hoe eno hoe misy rythme kokoa misy rythme kokoa izany dia izay no tianay hoe ho fantarina hoe inona no safidianana ny antony safidianana an'izay ho atao milantolanto ilay isa izay mihitsy ve no mifanaraka amin'ilay tononkira. Ao anatin'ilay album farany navoakako tamin'ny 2012 zao efa natao ny fanisana dia ohatran'ny raha hira 12 tao anatiny dia anankivalo ira milantolanto daholo. Eny nisy antony nahatonga an'ilay safidy satria rehefa nanao tsy hoe sondage moa zany fa manontanytany ny hevitry ny namana matsakaiza sy ny manodidina dia izay no tenen'ny drala slow atao fa iny mora raisinao zay. Za manokana indray amin'izao rehefa natao ny koty izay ao anatin'izay efa vita ohatrany efa betsaka ihany izay slow izay ngamba manaraka io korokorontanina kely amin'izay. Ohatrany hoe maheno Lionel Richie kely misy R&B kely zany ohatran'izay zany raha hoe ny stylany azo antsoina hoe tao anatin'ny nakana aingam-panahy be dia be mihitsy ny zavatra nataony rangahy iny. Za aloha zany rehefa mahita ny Spady dia ohatra mahita ny izy ty Amerikana Miran Bernie Top ty indray Inga R Kelly ohatra mahita Inga R Kelly zany mahita ny Spady asa hoe misy aloko kely ve nalain'ny Spady tao amin'izay
mpihira vahiny zay sa inspiration Spady sura aloha tsy mpiavana zay non erikely efa niteneniko tany aloha be tany moa zany fa tsy nitenen'le sona fa erikely iny no ataoko fitaratra mihitsy taloha e fitaratra tiako tenen'le fitaratra tsy te hitovy amin'le fa tany anatin'ny famoronana sy ny misy fangalana tahaka mihitsy ary ngamba tany anatin'ny ohatra hoe famoronakira dia eny rehefa misy olona anankiray tianao ohatra ny ataonao filamatra dia eny amin'ilay endrika ivelany koa tazana ihany le izy. Ary amin'izao ry andry nisany ataontsika hoe style ataontsika hoe tsy haiko hoe style ve nilazantsika azy amina mpanakanto. Misy fotoana izy dia tena hoe mamelana tahaka ny voninkazo ary misy fotoana indray izy mangina tanteraka. Dia ao anatin'izay izao ny sokajiny Spady tamin'ny taona ilan'ny taona 4 ka hatramin'ny 10 nisy fotoana hoe tsy hita mihitsy hoe gagan'olona hoe nijanona tsy ny hira intsony ve Spady sa niova indray ny filamatra ny zavakanto natao. Aloha tonga dia tsopiantsika manokana izany mijery ato tsopiako manokana mihitsy le hoe tsy hira intsony Spady ngamba zavatra tsy hisy mihitsy zany satria sarotra be le mozika rehefa amin'ny tenako manokana le ny fitiavana mozika ao anatin'ny mahazaha mihitsy zany hoe tsy afaka miaina tsisy mozika zany ny zavatra nitranga tao amin'ny 2006 ka hatramin'ny 2010 eny nisy fotoana tsy dia hita teny an-tsehatra nataiza fa eny noho ny antony fitadiavana moa ohatra mitady ravinahitra tany ivelany tany nefa ihany koa tao anatin'izay fotoan'izay nanomana ny rakikira faharoa izay nivoaka tamin'ny 2012 teo maso fahatelo ny titrany. Ito izay resaka hoe fiverenana Spady izay teo amin'ny lafin'ny zavakanto sy ny basket tsy maninona fa n'olotra hira ho anao indray aloha i Spady. Izay niarahantsika ka nahoana ary anao no tsy tamany tozary baiko moa no ny fandraisantsika ianao ve tsy nalala zazao no efa tala fanahoana no zary nandahoaka safiditsy zarizary toy ny tantara tsary ka te lasa rakitsoratreo antaratazy fotsy lay ty apeniko eto no atsanoko borobe sento tomany no animbana velana hoteto omany tantara sisa misavisa fona atreo lay nandrandraiko ateza ela lay ty apeniko no sisambatavela fa natsoky mafianaty ny anaranao ny arahory ao sy ny tontolo izay jereo nantantenao tsy nahita fazavana to azo amoron-kady tsy nahita izay alana toy ny sonkonanananika ny vatolamo tapitarana hale toy ny tanala veresamy ka ny peniko no any hitany sizany androany tsotrano rehefa ny fitiavako anao tsiolany sento tomany no animbana velana hoteto omaly tantara sisa misarisa fona atreo lay nandrandraiko ateza hela lay ty apeniko no siza ratoy anao mahatsiaro hoirery sy mangina de tsarovy fa matsiaroko ny aty anjaran'ny fanga ilay ty sy ilay tiny ianao tsy nahazay
izao tsy nahatanty ny ady tsy ireo fifamaly aokireny valo aminany raha tosentositomany nomba azotsika notsinjay no valiny fity na fantatra azy zaho sy anao hoe mbola samy ty tomany no animbana velana hoteto omaly tantara sisa misavisa fony ateo lay nandrandray ateza hely lay dia peniko no sisa tavelo sentro tomany no animbana velana hoteto omaly tantara sisa misavisa fony ateo lay nandrandray ateza hely lay dia peniko no dia miaraka amin'ny Spaidia atrantsika atao anatin'ny fandarana Colisson TV amin'izao arivo izao a Spaidia izay mivohy ny gadona RNB dia nanao rapirapy kely miaraka amin'ny tarika KBC tany aloha tany efa voaresaka teo avokoa izay rehetra izay fa ny taona 3 Spaidia tadidiko mihitsy a nanao an'ny Vibe Event ianao tao amin'ny Palais des Sports raha tadidin'ny Spaidia efa henonay koa raha fa ino no spectacle voalohany marina ve zay Vibe Event tadidiko tsara izy moa zala atao 67 hectares zay nisy boîte de prod zay tao mikarakaran'izay etsika hip hop izy io dia tamina atao anatin'ilay tarika hip hop dia ohatran'ny voanjo dia nandray anjara dia niakatra Palais des Sports dia faly be tsara ny izy miakatra Palais des Sports zany voalohany eo amin'ny fiainany Vibe Event tamin'izany inona ny fazony entina tao ny diapenina ve sa mbola ry KBC ny tonga tao tamin'izany satria nanao hira firy zay hira efatra nisy an'izay herisetra zay ny clipin'ny KBC voalohany tamin'izay ohatran'ny efa nandeha taty amin'ny TV Plus izy tamin'izany andro zany asa raha mbola anaty arsivana tsy zay herisetra misy hoe sopatra nisy diapenina nanankiray tsy tadidiko inona fa hira telo amany efatra teo natao somary tadididiko fotsiny moa Kristina zay fotoan'izay ie dia tamin'io fotoana ihany tamin'ny taona 3 io nanao an'ilay Vibe Event dia nisy an'ilay raha hoe ny fiverenanao anisany tena hoe nalaza tamin'izany fotoana izany eny mandrakizao nahatra ny anatin'ilay fanaovana karaoke ireny ary ny hiran'ny Spaidia fiverenanao dia tsy mety lefy izany hoe iza azonay fatarina ve hoe inona no antony inona ny tena hevitra tao anatin'iny hira iny mety nisy tantara ve ny diaviny Spaidia tamin'iny hirany hoe ny fiverenanao iny satria avy eo tao alohan'izay nisy an'ilay diapeny izany hoe tantara mitohy dia eto izao Spaidia mba hanamarina an'izay satria na ny diapenina ary voalaza ao anatin'ny fiverenanao ihany ary tenisan'ireo to mandiny zavatra mihitsy ka izay mihitsy ilay izy ireny ara mipira indreny ara ny amin'ny mpanaovana karaoke ireny dia ohita ohatrany hoe mitomany mihitsy na ataon'ny Spaidia nahita ny fiverenanao nareny azo lazaina eny azo atao hoe tao anatin'ny zavatra ny ainana eny anga fiverenanao tsy valapatra be amin'ilay izy fa zay hoe ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainako ilay izy ny antony indray aloha izy hoe mampalaza be an'ilay izy hatramin'izay ka hatramin'izao tsy haiko loatra mety hoe mahakasika ny fiainan'ny olona tsiraray avy any amin'izay misy azay be dia be no tena zany ka tena be dia be efa misy manoratra amin'ny Facebook na ohatran'ny tantaran'ny fiainako mihitsy ny resara anatin'ilera misy manao statut kely an'izay mihitsy ny ary misy manao sombana tononkira mahafinaritra mampimely izy fa amiko ilay izy dia hoe valosoa fankasitrahan'ny olona daholo ngamba ireny rehetrarehetra ireny zany hoe Spaidia raha ohatra zany ka hoe ny fiverenanao iny no asiantsika teny resantsika kely raha ohatra zany zazy Kristina zany sendra mba milazanao hoe tantaram-piainanay mihitsy iny tantaram-piainako iny tantara Kristina manokana iny dia anao ve mety hamaly hoe zahako hoe fanenan'iny ohatra mbola tsy namaly an'izay ohatra mbola tsy namaly an'izay fa oui c'est possible miankina amin'ny fipetraka les conversations fa oui mety hamaly an'izay tsy haiko aloha ie dia mitohy ihany ny fiarahantsika eto taorinan'ny Vibe Event dia le hoe tsy dia eno ianao teto an-tanindrazana fa niompana kokoa tamina fanaovana showcase tany ivelany tany
mba tianay ho fantarina hoe manahoana indray ry Spaidy, izany hoe manao fampisehoana any ivelany a. Eny niaraka tamina mpanakanto malagasy ianao tany mpanofanomanana rehetra. Hitanao ve hoe misy fahasamihafana izay fanomanana izay raha eto an-tanindrazana sy any ivelany raha hoe hanomana an'izany hoe showcase na karazana fampisehoana tsotsotra ireny ihany? Ankoatran'ilay showcase kely madinidinika ohatra tany amin'ny boîte de nuit sy toerana hoe tsy dia be olona zany a. Anankiray angamba ny tena hosinganiko tao amin'ny théâtre de Nogent, toerana fanaovana fety azo antsoina hoe lehibe ihany izy io a. Lehibe satria Amanarivony tany ny olona. Nisy fety niarahana tamin'ny Izidy sy Ainakoasy sy Kiala Tahiry ny Ndondolasy Tahiry. Kiala Tahiry sy Tora Kosaliva manaiky an'iny mihitsy rehefa eny ambony sehatra. Mandoro sehatra iny Izidy iny fa bisoana azy raha eny mandoro izy. Eo amin'ilay fanomanana angamba tsy dia hitako loatra hoe inona moa mahasamihafa satria tsy hoe aty ianao na any toeran-kafa dia hoe samihafa ny zavatra ho atolotra ao. Tsika miezaka manao zavatra tsara foana, donc tsy aperakitsika izay hoe any an-dafy na eto fa rehefa manolotra zavatra ianao na publika gasy na publika any an-dafy dia mitovy foana ny saranga sy ny zavatra ny kanto tokony atolotra. Donc ny fanomanana mitovy foana. Satria mantsy anatin'ireny horonan-tsary ireny, horonan-tsarin'ny Spaidy clip ireny a, dia misy ianao any amin'ny any Paris hitanay aorianao Tour Eiffel dia ianao mira dia hoe any avelany any kay Spaidy. Ay Spaidy atao anatin'ny fandarana Coulisson TV. Fijery ny fanena to segondra roa na telo fotsiny tsy kiray tsy haiko no fefeny no nahatonga izao dia latsapaka taminao. Asa tokoa ve na izao no mora pao tsy mba nahaina na izao no mora ty heniko fa ho aminao daholo ny atsarana no kasaiko rehetra. Fahaizana tsara ntaresy ny atsara toetra fa tsy ny atsaranao filay fo mitepo ao anatiny ao. No miantro ity foko mbola tianao no faniriko tsy nisy niova mihitsy lay fitiavako anao. Lay nofidiko ifampizarany afaliko na fotoana vitsomonjaza no ahitako anao. Ny fitaliko lavitrany fahoriko andao ramboly anao no mila sy ty ay matoky anao fizao tsy hiova fo ka mboly ty anao. Omaly ao ny eritseritra mety miena ve ny lanjany fity nandinika anao dia lasa zainy pahoinona moaora tsisy andry. Fanadiny famaly azy sika miadiady ka mifandratra fo matsiaro irery ao ty mangatsika raha vo tseo ianao miady sainy ka milovakilo izao vareny mora baboka tsy mba nahananda zay izao no mora ty efa lasanao daholo tato ampoko malotolo efa nafoky omeko anao ho famelony le fona hoe faty tsy mbola nisy niova mihitsy lay fitiavako anao. Na fotona ry tsy monjaza no ahitako
tokianao fizao tsy iova fo fa mbola tianao izao tsy mila vatsianao tsy mila tsaroko foana lay orany fankalalako taminao efa nady teny ny fotoana tombola tsy afakato tsaiko ihany atramizao lay fijery ny fanena to segondra rona telo fotsiny ary tsy kiray tsy haiko no fefeny no natonga izao ty teo no tafalatsapaka taminao. Dia efa ifaraparana ny fiarahantsika miaraka amin'ny Spaidy hatrany itsika tsara fantarina any an-tokantrano fa sady mpanoratra izy moa no mpandrindra araka ny efa nolazaina tany am-piandohana no mpanatotosan'ireny ataontsika hoe clip horonan-tsary ireny any Spaidy. Iandry somary manitikitika foana moa izany ilay teny lazaintsika eto amin'ny Horizon manitikitika anao ny manitikitika anahy dia izao isaky ny misy horonan-tsary dia Spaidy izy foana ny figurant ataontsika hoe izy foana ny ao anatin'ny horonan-tsary fa le andriambavilanitra ao azo lazaintsika hoe miovaova misy scène hafa foana isaky ny misy ireny karazana horonan-tsary avoaka ny Spaidy ireny manao anandray ny fipetraka izay itenao amaly azy ka tsy anahirana be very Kristina raha anao klipy anankifolo dia le vehivavy iny foana miveriny eo non plus sérieusement ao anatin'le fomba fijery an'le réalisation zany misy ny manao hoe raha manao tantaram-pitiavana izy ohatra na ohatra zany dia couple olona roa samihafa mihitsy zany ao anatiny. Ny anahy netiko tamin'izay hoe za sy olona mpilalao anankiray ao anatin'le horonan-tsary ny antony iny misy zavatra mety tiako ampitaina ao anatin'le zavatra aseho amin'le sary tsy voatery hoe tafavoakan'le hoe olo-kafa mety hoe ampanaoviko an'le izy zay ngamba ny fotony misy koa ohatra hoe mpanakanto hafa izay akasitrahako zao raha mijery ny sary ataondry horona dia ohatr'izay koa ny anazy izy ihany ny ao anatiny dia izay. Indrindra moa nareo Spaidy nareo mpivonin-kadon'ny tanora ankehitriny manao R&B tena be mpakafy eo mihitsy mametra-panontaniana hoe tsy sary-piaro ve ny vady raha manambady na mananjanaka ihany koa dia tsy sary-piaro ve izy Spaidy ihany koa nefa mety hoe manao tournée lava ihany koa satria hitanay hoe mivoaka ny ivelany manao showcase mety hoe anao festival ihany koa ndray androany manao anaty clip nefa misy vehivavy maro samihafa ozy Kristina zay manao an'ilay horonan-tsary figurante ary manao basket koa ao daholo zany totika amin'ireo hivady kory amin'ny teleria saro-piaro ve sa tsy saro-piaro 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 tanteraka io ary azoko maha saro-piaro satria bon ohatrany olona tsy hoe nge mpanakanto na hoe anona dia afy no mitovy ihany io samy olombelona tsika misy ny mankarary fo misy ny ana fa izy hoe tena mpifatokisany fifampatokisana fotsiny ny baziny indraindray le izy mitatra kely mety satria izay foana moa le mipetraka hoe aka tovavy ve anao atao anaty sary dia tovavy tsy dia manitona ny fijerin'ny olona ve no alainao manahirana fa matetika le sipa zany tsaratsara voafantany izay foana dia misy mahasaro-piaro azy le izy indraindray fa tsy hoe koa hoe andeha ampiady be hoe makaiza fa mitodika amin'ilay vato koa efa izy le izy efa izy no izy dia voalany akoatran'izay anaty asa manandraikitra zay mezan'le ty miresaka an'izay hoe ao anaty asa manandraikitra izay ny zavakanto raha ny fahitanao azy zany Spaidy hitanao ve araka ny hevitra hoe azo atao hoe mampidibola ve io asa fanaovana mozika io raha mihoatra ny hoe
tany ivelany a sy ny eto somaro asiko tsindrim-peo ihany izay hoe any ivelany sy ny eto an-tanindrazan'izay a. Ny eto toerana sy ny any ivelany manana aretina anankiray hitovizana ao anatin'izay hoe fidiram-bola amin'ny lafin'ny mozika izay. Téléchargement ny anaran'ny zavatra eo la base aty amintsika izy misy variante kely hoe piraty. Zavatra mitovy ihany ireo satria izy amin'ny zavatra entre guillemets zavatra nangalarana ilay izy. Manahirana be io zavatra io. Manahirana be io satria ny tena sarotra amin'ilay izy tsy hita tsony ahoana ny anakana anazy. Efa ho 10 taona efa ho keko 10 taona izay no nirano Spady. Efa ho. Mety hoe 10 taona amin'izay nga mateo amin'ny gadona R&B fa fantaniny hoe ahoana ny fahitany Spady amin'ny ireo mivoy ihany koa ny gadona R&B amin'izao fotoana izao mety hoe misy hoavy mamiratra ihany ve amin'ny gadona R&B Spady moa anisan'ny hoe mainty milala tao anatin'izay gadona izay. Ny hoavy mamiratra ny azoko tenenina be dia be ilay manao gadona na tena izy na manakaikikaiky an'ilay R&B zany hoe nisy bandy zay moa tao amin'ny Facebook nahita fiteny azy hafa kely mihitsy hoe pseudo R&B. Azoko ilay tenenina za tsy te hamaritra be hoe iza na ahoana moa ilay pseudo R&B fa tena misy tokoa aloha izay. Ny zavatra misy mantsy amin'izao fotoan'izao ilay fanaovana mozika hafa ny taloha tsy maintsy miditra studio be dia mandany vola be zao ianao raha manana ordinateur kely anankiray dia manana micro dia manana table tak dia mikirakira kely afaka hanao mozika ianao. Tsisy maharatsy azy izay fa ny problema fotsiny indraindray eo amin'ilay lafin'ny talenta mihitsy somary taraiky kely. Tenenina zany hoe misy amin'izao moa ny clip koa rehefa miroborobo be dia amin'ilay clip zany ohatran'ilay geste mandeha aloha ohatra zany tsy tena tsy mivize nizaniza fa ny tiako hatongavana tsara raha ohatra ka mba avohitra kokoa zany ilay mahakanto an'ilay zavatra alohan'ny hoe za mpihira zany mpihira ny be dia be. Tokony manao fifantenana figurant dia fory. Tsy ilay figurant indray moa samy manao izay tiany fa eo amin'ilay kanto mihitsy eo amin'ilay mahazava-kanto azy nge misy zay hoe body moa efa niteny an'izay koa tsy dia tian'ilay teny loatra hoe sivana nefa ilaina ihany zay. Anisany style mbola hivadika kely tsika ao anatin'izay resaka fanaovana rangi-tsara izay rehefa avy eo tsika resaresaka kely mikasika n'ity album navoakany Spady ity anisany manetikitika amin'jeren'ilay album zao misy sarina dragon anisany ahafantarana ny Spady ary indrindra koa ity solomaso izay tsy misaraka amin'ny Spady ity isaky ny misy fampisehoana ritantsika ny tokantrano any angamba isaky ny manao misy hira nataon'ny Spady teo dia tsy misaraka tamina solomaso izay mihitsy ve ilay style ny Spady sa ataon'olona hoe sarosaro-kena ry Spady miakatsehatra. Ary hatramin'izao lehibe zao Spady mbola niondana an'ilay dragona ihany nisy piro dia avy eo dragon entertainment atomboko amin'ilay resaka dragona ilay izy tsisy zavatra sarotra io raha ataoko fotsiny ary tany amin'ny filazan'ity astrologie chinoise za teraka 1976 ho an'izay tia fantatra satria nisy resaka nandeha koa fa ilay reo mbola boy kely sa ilay reo ohatrany fianjaikany makatsy makaroa 76 any teraka 76 amin'ny astrologie chinoise dragon de feu. Izay aloha fototra anankiray akoatran'izay ny fitiavana an'ilay izy. Ino moa ilay nanontanian'i Kristina teo? Ity solomaso tsy misaraka aminao isaky ny manao fampisehoana na hatrany amin'ny nanaovana copie-collé ary. Misy antony be dia be eo dia za aloha ilay izy ny tena fototra ngamba atao izay ilay style. Ilay style tsika moa manarak'izay za rehefa tarafin'irony ilay jiro be anareo irony dia tsy mahazaka. Indray tsofin'ny rivotra. Fa tsy hoe saro-kenatra akory? Misy miteny hoe eny, misy miteny hoe tsy. Za aloha mahety hoe tsy dia sarosaro-kenatra ihany. Eny ary dia raha izay ny
Fiarahantsika tamin'ny Spaidy tsara fatarina ary hoe manahoana indray ary ny vinavinan'asa eo amin'izay sehatry ny zavakanto izay manomboka amin'ity taona 2024 ity izay antenainay fa tsy hoe angina indray aloha ianao dia elaela indray vao hoeninay tao aorianan'ilay hira tao aorianan'ny album faharoa maso fahatelo izay tiany mbola ho fatarina koa ny hevitra izay. Le maso fahatelo be dia be mihitsy ny fanazavana ny ory nazarina nadino azy satria be dia be loatra le zavatra hitako La glande pinéale. Zay le teny maso fahatelo ny égyptienne. Farany amiko manokana ny tena be dia be hoe le fanazavana ny tondrako ny ondra amin'ny namoronana ny safidianana an'le titra fa ny fototra angambany dia hoe fomba fijery hafa zay fotsiny izy hoe ity zavatra ity nataoko hafa noho ny taloha ny tondrako azy fomba fijery vaovao zay ny tena dikeny. Ankasitrana ianao Spedina anaiky mivahiny tao tanatin'ny fandarana Colisson TV tamin'ity anio ity lazay ho anay ary hoe manahoana ny drafitra ho amin'ity taona 2024 ity ny famokana album manahoana ifankahita amin'ireo mpankafy ve Spedia roviana ihany koa ny spectacle rehetra izay mbola homanina. Firomotsaka androany 30 le eo amin'le roviana aloha amin'le fifankahitana amin'le publika amin'ny Saint-Valentin no tokony hisy zavatra zao mbola tsy fantatro tsara izy le adresa fa tokony hisy zavatra mbola tsy ho teneniko eto satria manjary miteniteny foana raha tsy mbola mifantatra fa raha nataoko hoe programme an'asa amin'ity 2015 ity dia tsy hanao an'le manenjika album tsika amin'ity ny tiako tenenina hifantoka projet sur projet mihitsy zany amin'ity zany hoe single sur single mifantoka amina ohatra hoe projet anankiray hoe ty hira ty ho vitaiko tsy hoferako hoe amin'izao fotoana ny amitako azy fa rehefa vita iny vita amin'ny lamy mahafapo tsara dia passer projet manaraka ohatr'izay indray rehefa mandeha ny fotoana dia mahangona lasa rakikira ho azy le izy avy eo zay zany aloha efa nytiako tsipihana fotsiny zany efa nyteneniko teo efa natsidiko teo le izy angamba le hira manaraka angamba tsy ho solo kosa reo olona nakorotana kely tsika orindrinao. Mba sy ho afatra kely ary ho amin'ny mpankafisiny ho an'ireo namana rehetra artista amin'ny foin-gadona R&B. Afatra ho an'ny namana miara milalao matotrika ny safidina anao an'io zalahy misy antony zay moa nanokatra ny lalana zay efa lefilefy tsy fantatra fa mitodika amin'le zandrikely zandrikely misy lahy misy vehivavy misy tena manana ohatra hiteny anarana misy an'le Joyce Menamakoho iny ao anatin'ny kliky ny saina zay izy iny sy ridinay izy mahafinaritra manokana mihitsy ny zavatra ataony satria miavaka tena miavaka ary zay ny atongavako amin'le teny tiako ampitaina amin'le zandrikely ateriana hoe tsara le manao zavatra zalahy tsara be dia be ny manao lisy fa mba ataovy misy mampiavaka kely tena iny zany le mitady identité zany tsy hitako rehefa mijery clip amin'ny télé zao be dia be din'le hoe indraindray maheno hira anankiray dia tsy fantatro izy miran'le izy eritreretiko hoe ihany nakay tsy izy dia hitanao zay le recherche-na identité tadiaviko ny afatra fahobe ho an'ny rehetrarehetra fotsiny dia hoe rehefa manao zavatra tsika dia atao tsara ezahana atao tena farak'izay tsara dia tonga dia tohizako miaraka amin'ny fisaorana moa zany fa dia misaotra anareo menadana ndray ateto misaotra ny zalahy teknisiana misaotra ny zalahy reria misaotra anareo mpijery sy mpanohana tao anatin'izay filma efa ho 20 taona ny lalaovan'izay dia mampitsidika bizo be manokana ho an'le vadiko ao trano ako sy ho an'ny zanako tena Andriamanitra tompoko. Dia efa vidan'ny Spaidy ny fisaorana amin'ny herinanao toy izao ary ny fiarahantsika azadinoina ny famerenana isaky ny alarobia sy ny sabotsy ary azadinoina koa fa mandeha amin'ny alalan'ny YouTube ny fiarahantsika vahintsika tamin'ity anio ity Emmanuel Radzaonana Spaidy isaorana ity ampamaranana ny nampiakanjo ny mpanolotra dia ny Lovany Sibotsika eo Antsabe Rontsatu metatra miala ny supermarket iandry teny farany. Dia izay zany dia Spaidy niaraka tamintsika ho any anio dia veloma madrapiona daholo indray. Taona maromaro zay no tsy niavy ako amina ihany
biantanany fahatseriky fitadiava toy tsy mora zama matsiaro anao zaho tany ny aviako many aminareo longoko atoy ahitanareo foana no faniriako tsy hidiny ataon-drategna tsy mafô lavitsy loatsa ty tany misy ana kantsantsaro sy samba mampatsiaha fombafomba nisy tamireo rasambe misy anany zao kazamana eloany anao mama tsy mbola niova zao zanaka tsofirano zaho atoy baba any arombo avava horaniny anao akore niafarako nareo atoye kamalaelo famboavya oranine anao akore niafarako nareo atoye kamalaelo famboavya any anao zay fele taona maromaro zegny no tsy niaviako amina ihany olo aby an-tanagny fahatseriky fitadiava toy tsy mora zama matsiaro anao zaho tany naniriako many anareo longoko atoy ahitanareo foana no faniriako tsy hitany ataon-drategna tsy mafô lavitsy loatsa ty tany misy anay kantsantsaro sy samba mampatsiahay fomba miovandisy tamireo razambe misy anany zao faza malahelo any anao mama tsy mbola niova zao zanaka tsofirano zaho atoy baba andro araiky mbo aviava oraniny anao akore niafarako nareo atoye kamalaelo famboavya oraniny anao akore niafarako nareo atoye kamalaelo famboavya raniny anao akore niafarako nareo atoye kamalaelo famboavya